Ampitiavana tompo kilasy tompo vavy ny tsidiany ny tokantrano amin'izao takariva izao. Ampitiavana ihany koa no anlorana ny arahaba ary anasananao anaraka hatramin'ny farany fotoana ny fampalalam-baovao-tsika amin'ity takariva ity. Eo amin'ny tontolo ny fampianarana avy hatrany ary indray ny isan-tarantsika ny fotoanantsika amin'izao takariva izao. Roa volana na tapahan'ny fampianarana miakapeo ireo mpianatra ininivo ny anjery manontolo. Nanatanteraka fitokonana fanairana ireo mpianatra androany. Miantso indrindra ny tompo ndraikitra amany olana mba hitohizan'ny fampianarana ininivo ny anjery manontolo. Manaitra ny sain'ireo tompon'andraikitra ny mpianatra eny anivon'ny anjery manontolo. Roa volana izao no tapaka ny fianaran'ireo mpianatra vokatry ny fitokonana tanterahan'ireo mpampianatra Pikaroka. Nanatanteraka fitokonana ireo mpianatra androany teny amin'ny Esplanade Ankatso. Azo lazaina hoe fitokonana fanairana ilay izy fananana tompon'andraikitra. Ny antony dia mikasika ny tsy fandehanan'ny fampianarana etỳ anivon'ny anjery manontolo. Zay makasika anay mpianatra université matsapa izahay efa tena tao anjorom-bala amin'ny zavatra misy etỳ ka eto zany zahay dia manao fitakiana, manao fangatahana ary miantso tompon'andraikitra rehetrarehetra isan'ambaratonga an'izay voakasika amin'ity olana misy etỳ menjady etỳ hoe mba vaao le olana fizahay dia tsy hijanona intsony fanairana ny androany fa ny amin'ny herinandro kosa raha ohatra ka tsy manana vaovao zahay androany dia iamafy ary tena iamafy ny fitokonana izay ataon'ny mpianatra etỳ amin'ny anjery manontolo. Mitaky ny famahana faran'izay aingana ny olan'ny fampianarana ny mpianatra mba tsy hisian'ny taona fotsy amin'ity taona ity. Hatreto mbola tsy manohy ny asan'ireo mpampianatra Pikaroka sy ny Pikaroka mpampianatra na dia efa nisy aza ny fifanarana nataon'ny ministera amin'ny fampianarana ambony sy ny mpampianatra Pikaroka raha ny nambaran'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika.